halaliniko ny finoako. Halaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho. Fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara. Faly manolotra ny araba ry-piaino an-tsaina amin'ity takariva ny alakamisy ity ao anatin'izao fandaharana halaliniko ny finoako izao ny avanareo mopera tsika Marcel no manolotra izany. Ivavaka aloha isika alohany anomboasika ny fotoana. Misaotra anao izay Andriamanitra fa notantananao indrindra nandritra an'izay herinandro maromaro ny ainanay ny karemy izay, ary eto akatoky ny hiditra amin'ny herinandro masina indray izahay dia ampihoatrany hahatakatra ny halala ny fitiavanao amin'ny alalan'ny liturgia izay ankalazanay. Rehefa mankalaza ireny mistera ireny izahay dia manambara ny finoanay ary mijoka sy miezaka miaina ihany koa ny fahasoavana ambarany ny ankalazainay. Voninahitra ny ho an'ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina tahaka ny taloha sy ny ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Ny lohevitra antsika amin'ny ity androany ity ry-piaino an-tsaina dia hiresaka isika mahakasika ny sampakazo. Mahakasika ny sampakazo, na hoe ny alahadin'ny sampakazo moa zany no tiana tenenina, fa tsy hoe sampakazo fotsiny amin'ny hoe sampakazo azy eny, fa ny alahadin'ny sampakazo. Dia ho fantarisika hoe inona moa no mampiavaka an'ity alahadin'ny sampakazo ity raha oharina amin'ireo vanim-potoana liturgia hafa, satria mahafantatsika loatra ny Noely, ny Paka, ny Pentecote, fa ny sampakazo misy aza angamba tsy dia mamonjy an'io loatra, dia mety tsy mahalala mamonjy ihany sika ary malaza ny hoe sampakazo ny tanora, fa inona moa ity sampakazo ity inona no mistery akalazana sy ainana ao anatin'izany dia izay zany no mba hifampizarako amintsika amin'ity fandaharantsika ity. Dia androantsika aloha dia tsy hanao fandaharana hoe adiny ray feno ifampihomaniko sika, fa ny asasakadiny voalohany tena ho feno dia ho farany angelisy asiko famtinana kely na tohin'izay zavatra mety mbola sy voresaka, fa izay zany no andaminantsika azy ho an'ity androany ity. Ny herinandro masina ozy ny katesizy zay dia ilay herinandro mialohan'ny Paka na hafatesan'i Jesosy Kristy sy ny sanganany ho velona indray. Dia ny sampakazo ny alahadin'ny sampakazo no manokatra an'io herinandro masina io, zany hoe alahady mialohan'ny Paka zany ny misy azy eo amin'ny calendrier-tsika. Dia io zany io alahadin'ny sampakazo io no alahadin'ny fijalian'ny tompo, alahadin'ny nidiran'i Jesosy ambonahitra tao Jerosalema. Amin'ny fomba fitenin'ny protestanta dia lazaina hoe alahadin'ny sampany rofia. Dia aty amin'ny katolika manao hoe alahadin'ny sampakazo fotsiny. Dia io an'ny protestanta hoe alahadin'ny sampany rofia io moa dia avy amin'ny teny anglisy hoe Palma Sunday. Dia na ny katolika koa raha dia manao an'izay zany alahadin'ny sampany rofia rehefa amin'ny teny anglisy, fa rehefa amin'ny teny frantsay dia fotsiny hoe dimanche de Ramos, zany hoe alahadin'ny sampakazo. Raha dinihana amin'ny hoe dimanche de Ramos zay alahadin'ny sampakazo dia alahadin'ny rasa-kazo zany dia tsy dia voafaritra mazava hoe inona le rasa-kazo entina, fa amin'ilay hoe sampany rofia dia hoe rofia. Dia ny irantsika katolika nefa misy miteny hoe mitondra ny sampany olive, dia hoe oliva ve sa sampany rofia sa mamelatra fitafiana. Zany rehetra zany hoentsika ato anatin'ny fandarantsika ihany koa zany, satria anatin'ny fandalinam-pinoana ireny tsy prian-javatra madinidinika ireny. Fa zao aloha araka ny liturgia katolika zany araka ny ambaran'ilay torolalana ao amin'ny boky sorona masina fanaovana boky romanina fanaovana sorona masina ho an'ny katolika na hoe Michel Romain dia lazainy ao tsara fa ity alahadin'ny sampakazo ity dia sady misy endrika anankiray fandresen'ny Kristy zany le hoe voninahitra, ino latsona hoe dimension triomphale, le izy miditra ambonahitra ao Jerosalema mitaingina pondra korakorahany olona ny ankizy madinika sy ny sisa. Fa amin'ny tapany faharoa kosa nefa dia fahita sahady le fiainana ny Paka zany, ny atao hoe Paka eto dia le hoe le zanak'ondry vonoina dia maty, dia misy an'ireo ataontsika hoe tsy kombakomba amin'ny nonan'ny Kristy hoentsika manko amin'ny tapany faharoa amin'io indrindra amin'le sorona masina zany dia ny tantaran'ny fijalian'i Jesosy no tena dinihana zany ao anatin'izay. Dia ho azavaiko kely ireo le tapany voalohany ny liturgiantsika zany dia amin'io sady dia faly no malahelo,
sady faly ny malahelo satria faly aloha fa i Jesosy zany a lay niditra tamin'ny hoe nampisehony mahamesiazy niditra tao Jerosalema izy raha tsy teny ohatra hoe ny evanjelin'ny Matio a toko faraiky amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraiky amby folo ahitantsika an'izay mioraka daholo ny olona faly hoe hôzana ho any zanaky Davida ankalazaina ane ny zanaky Davida zay ny dikany hôzana moa zany ankalazaina ane ataontsika manetriketrika misy izy tena ho bitsika izy a fa zanaky Davida zany hoe mpanjaka izy zay zany a le hoe sady faly fa lafiny faharoandray a de malahelo satria vakina ny fijalian Jesosy Kristy arakaraka ny taona moa zany hoe taona A na taona B na taona D no amakina azy hoe Matio izy raha taona A Marka raha taona B a ary Luka ny vakina ny evanjely raha amin'ny taona D zany tsika zao taona A de ny fitantarana ny fijalian Jesosy araka ny Matio a no hoenotsika ka ilay voninahitra nisy an'i Kristy teo nananan'i Kristy sy ny horakorahany vahoaka hôzana iny a eo no eo ihany izy a amin'ny alahadin'ny sampakazo iny de henontsika fa mivadika le zavatra iainany amin'le andro manaraka io zany avy hatrany de vakina amin'ny alahady iny de hita hoe famatsihana amin'ny azo fijaliana sahady ka raha jerevana amin'ny lafiny ara-teolojia zany zay zavatra zay a de hoe Kristy ilay mpanjaka io a dia mpanompo mijaly ihany koa satria tsaivantsika tsara le voalaza any amin'ny Isaia toko faharoa amby dimapolo sy fahatelo amby dimapolo a zay momba ny mpanompo mijaly zay hoe natondroko tamin'ireo mikapoka ny lamosiko natondroko an'ireo manongotra azy ny volombavako dia nataoko teo natoloko an'izy ireo ny takolako sy ny sisa zay zany ina ary mampiavaka raha liturjia antia alahadin'ny sampakazo ity voalohany a misy lay ataontsika hoe dia be mivavaka zany manao procession tsika mitondra lay sampakazo de tsofina rano ny sampakazo a ivelan'ny fiangonana moa zany ho any akabeazan'ny toerana eto Madagasikara eto amin'ny diosesitsika de saika any tapitendrombohitra na any antsaha no ankalazana an'izy io a zay nefa tsy mahasakana an'ireo mankalaza azy eo anatin'ny fiangonana fa hoe anyvelany aloha ny tsofina rano ireo sampakazo zay antsika ireo a de rehefa aveo a mandeha am'izay a manao filaharam-be mivavaka manao procession zany a toy ny mamerina indray a ny nataony vahoaka tamin'izay fotoan'izay a ny ioby an'i Kristy a miditra ao a Jerosalema zay zany a ny mahakasika ny procession na hoe filaharam-be de rehefa aveo a vakina ihany koa zany a rehefa ao anatin'ny sorona masina ny tantaran'ny fijalian'ny tompo moa zany de ohatra hoe ny evanjely zao anisan'ny mampiavaka ny amin'ny sampakazo a tsy hoe ny diakra fotsiny na ny pretra fotsiny a no mamaky an'ilay evanjely fa atao miendrika tantara velona zany izy de miteny Pilate de miteny Pierre de hoy indray Jesosy de nisy vehivavy masina sy ny sisa de manampy zany reny a azotsika n'ilay tantara no anaovana an'izay de mandritra ny vanim-potoanany io a ataontsika hoe alahadin'ny sampakazo ihany koa amin'ny lafiny ara-liturjia zany a raha ohatra hoe tsy amin'ny mahamanetriketrika zany fa sy embohana ny labozia ny lacroix sy ny jiromasina sy ny evanjely zany tsy embohana zany a amin'izay fotoan'izay satria le hoe fijaliana de tsy mbola asongadina loatra ny voninahitry Kristy de tsy manao an'izay amin'ny ankapobeny moa isika aloha aty ambositra zany a sy de misy manempoka na de amin'ny Noely sy Pâques aza fa ny lamesa ataon'ny eveka ny tena ahitana zany ny agny fandriana ohatra magnempoka zany a arakaraka moa rehefa amin'ny Noely sy Pâques fa tsisy manempoka mihitsy nefa naiza naiza eto ambonin'ny tany a amin'ny vanim-potoanany ataontsika hoe alahadin'ny sampakazo io zany ny loko ampiasaina amin'ny liturjia de loko mena amin'ny alahadin'ny sampakazo satria ilay loko mena amin'ny alahady iny a eo izy aloha tsy manambara ny fanahy masina fa manambara ny martiry a sy manambara ny mahampanjaka zany a izay no anaovana an'ilay loko mena iverenako ary lay fanontaniana mety manetiketiky atsika hoe ny protestante milaza hoe alahadin'ny sampany rofia de ny katolika miteny fotsiny hoe sampakazo de inona no izy am'ty hoe sampakazo sotra ve de zay rasakazo rehetrarehetra eny de mety aby sa sampana rofia ve palma moa ny fiteny andreny sa sampan'oliva de inona no lazan'izay de zao ihany no amalitsika azy a inona no lazain'ny evanjely a inona no nataon'i Jesosy zany tamin'izay fotoan'izay de zao hoe ny evanjely reo zany misy anakefatra moa Mateo, Marka, Luka de Joany a tsy mitovy ny fomba hitantarany zareo a ny zavatra noraisin'olona naentina ny obianan'i Kristy de ohatra zao a araka ny evanjely masinda Mateo a zay vakina amin'ny taona A zay zao no vakina amin'ity taona ity ao amin'ny Mateo toko faraiky amby roapolo a andin'ny fahavalo a ny Mateo de lazainy fotsiny hoe nandray rasakazo ny olona branche d'arbre tsy milaza izy hoe inona le izy fa de fotsiny hoe sampana hazo zany zay
ngamba io nasonany hoe sampakazo aty amin'ny katolika milaza fotsiny hoe sampakazo satria branche d'arbre nolazainy io a matiotoko faraky amin'ny roapolo andininy fahavalo io de neny masindamarika andray eo amin'ny evanjeliny ao marika toko faraky amby folo andininy fahavalo a dia lazainy hoe rasakazo nalain'olona teny antsaha zany hoe branche coupé dans les champs samy nanapatapaka zay hazo hitany teny antsaha ny olona araka ny fitantarany marika izy ko zany tsy milaza hoe inona le izy de ny evanjely araka ny masindailioka ao amin'ny toko fasivy amby folo andiny fainina amby telopolo a mitantarany fidiran'ny Jesosy tao Jerosalema ny azy zany a izy tsy miresaka sapana hazo zany misy ara na ny kely aza fa nylazany de hoe namelatra ny fitafian'ny olona de ny ao amin'ny evanjely masindajoany eo amin'ny toko faharoa amby folo andiny fahatelo amby folo a no milaza ny hoe sapandrofia na hoe palma ka mifameno zany samy satria izao manko le izy azavaina amintsika tena lafin'ny pratika samy manana ny zavatra hitany a na de miara-manatrika zavatra anankiray azy de ngamba le hoe ho andry matio a sy ho andry marika sy de le karazagna hazo no inona aloha fa de hoe nakarasagna hazo fotsiny olona de zay no hitandreo eny io na fa de manapaka hazo zay zao ny hitany marika de neny matio a diniko hoe mitazona sapana hazo ny olona neny liokany teo akaikiny teo a reo olona mamelatra ny fitafiany indrindra ny vehivavy zany no tena nanaitra ny masony de zay fa i masindajoany a masindajoany araka nefa teneniko matetika na mitoriteny na mifandalinam-ponona manana fomba fijery teolojika izy de te hanasongadina hoe aleo kosa tsy jerevana kapeny hoe rasagna hazo fotsiny io fa sapan'oliva misy naintin'ny anao sapan'oliva azafady rofia sapana rofia satria misy dikany hoe rofia io a mifandray be io a raha soratra masina ho hitantsika rehefa avy eo satria any amin'ny salamoany le misy hoe le juste grandira comme un palmier dans le parvis du Seigneur hoe maniry toy ny atendry ny olomarina ohatran'ny tompo na miatitra aza de manome voan'ny ara-potoana sy ny sisa milaza olomarina zany a io ataotsika hoe rofia io a maneho ny mahampanjaka ihany ko fa rehefa aveo moa vao tena hidirantsika lalindalina fa raha fehezina de zao hoe ny evanjely zany de ohatr'izao ny lazainy sisy diso akory a na ny milaza hoe sapandrofia io ohatran'ny protestante satria ny evanjely ny joany misy ny manasongadina hoe sapandrofia misy le nainton'ny olona joany toko faharoa amby folo andiny fahatelo amby folo fa i Matio sy Marka de fotsiny hoe nakarasakazo ny olona de nanapatapaka teny de naintiny iny fa i joany no milaza hoe sapandrofia le izy de neny lioka na sy milaza an'io azy izy a de masony fotsiny mifatoka bebe koa tam'le namelatra ny fitafiany le olona hoe tena nandray azo mpanjaka ny olona zay zany le izy ka noho zany na sapakazo tsotra no entinao a ninina ravikazo eny zany a de mety ihany manamarina anao masinda Matio manamarina anao masinda Marka de masinda joany no miteny hoe sapandrofia de ho an'izay manana rofia de rofia misy no entina zany ary io zany a raha fihezina de hoe ny tradition ny fiangonana sy nametraka hoe inona le izy a fa ireo zay tena mifatoka amin'ny fampianaran'ny masindajoany avy hatrany de mety hoe sapakazo ary zay ny lasa fomba tena mahazatra sy tena miely a satria io zany no milaza mazava hoe sapandrofia kanefa izay mitondra branche d'arbre na branche coupé dans les champs de tsy diso velively ihany koa anatin'izay fa zao le izy a any amin'ny faritsy mediterane iny zany zao no tena ampiasain'olona ny azy a dia sapana oliva satria manko a io hoe oliva io tendrombohitra oliva de nandalo tamin'iny zany Jesosy avy any Atsinanana avy any Betania sy ny namany iny de mandalo amin'ny tendrombohitra oliva somary Atsinanana kely ny Jerosalema toerana anisan'ny nandalovan'i Davida mpanjaka ihany koa zany iny a de le oliva maneho an'izay mahampanjaka zay koa de zay no mahatonga ny fomba fiteny hoe ny olona kosa ne nandray le rasakazo de oliva ny maro tam'izay fotoana zay de possible zany hoe oliva no entin'ny olona de ny any Mediterane zany a amin'ny liturgie ataony zareo matetika de mampiasa ny olivier fa ny amin'ny tany tropical rehetrarehetra zay misy rofia de rofia no entiny ohatra tsika ty Madagasikara fa ny amin'ny toerana hafa sy tropical de zay hazo maniry amin'ny misy azy agny de raigny zany no raisiny zany ary ny eglizy raha teo de azadino a nanomboka tamin'ny Concile Vaticanina faharoa taty Afrika sy Madagasikara na mafisy ny synode voalohany ho any Afrika tamin'ny 477 de anisan'ny mampirisika ny atao hoe inculturation hoe ampivadina amin'ny fomba tany sy ny efa fanao mahazatra ny liturgia de anisan'ny mampirisika zany amin'ny atao hoe logika na inculturation liturgique de zay zany ka ny antsika zany de ohatra hoe atsika tropical de be aty amintsika ny rofia zany de andao rofia no ampiasaina sady efa lazainy masindajoany io tsy voatery ahazo rofia nefa tsika efa misy koa manao hira kely de mivarotra
varotra lafo de lafo de ndao zay rasakazo hitantsika eny misy aza moa miteny hoe ndao hazo ambolena rehefa teo mba sy ho zavatra very fotsiny de azo atao koa zay inculturation liturgique aby izany rehetra zany zao ary satria masindajoaniny ao amin'ny toko 12 no milaza ny hoe sapany rofia zany le ampiasaitsika indrindra atsika ty amin'ny diosesy Ambositra de rofia ny tena hoentsika matetika le ataotsika hoe sampakazo fatatsika hoe sampakazo reny zany fa rofia le izy de inona ny hevitra an'io rofia io ao amin'ny baiboly zany tena manana hevitra ny lalina ngedadingeda ny rofia voalohany aloha zany sady milaza fandresena izy no milaza ataotsika hoe voninahitra victoire et triomphe tany amin'ny fahagolatanina hoe antiquité de io zany no famantarana ampiasain'ny mpandresy raha ohatra nareo zao mahita sary taloha sary amin'ny boky hoe sarin'ny Sezara sy ny sisa dia misy sary ravina reny eo amin'ny lohany zany de reny zany famantarana ny fandreseny zay ka raha milaza zany masindajoany amin'ny toko 12 hoe nyraisin'olona tamin'ny sapany rofia i Kristy de hoe nandray azy toy ny mpanjaka toy ny mpandresy izy fa ny rofia ihany koa de milaza fahamarinana ary milaza ihany koa inona filaza azy fécondité hoe mamokatra zany miteraka mahavagona zay zany madika azy hoe fahamarinana sy fahavononana io le niteneniko teo le Salamo 117 le hoe ny olo-marina de mitombo toy ny rofia zany izy maniry na hoe nambolena ao akanjan'ny tompo izy ary mamoa foana izy ary nahatitra aza de manome voany foana le juste grandira comme un palmier planté dans le parvis du temple de hoe vieillissant il fructifie encore sy ny sisa moa zany zay atao ihany koa zay amin'ny bréviaire hevitra ny fahatelo le rofia de le famonjena afarandro na hoe salut eschatologika ambarany ihany koa satria zay reo tsara fa any amin'ny apokalypsa toko 7:7 de voaresaka ao tsara mihitsy hoe ireo olom-bofidy eny an-tanany samy misy sapany rofia avokoa zany hoe ireo mpandresy amin'ny farany zany ireo olom-bofidy amin'ny farany mitazona sapany rofia ka raha fitiniko zany inona ny hevitra an'le hoe sapany rofia le sapany rofia amin'ny masindajoany no sampakazo nyraisin'olona de manambara io fandresena hoe mpanjaka mandresy ary manambara fahamarinana sy fahavokarana ihany koa hoe ny marina dia mitombo toany rofia nambolena ao akanjan'ny tompo na de fantitra aza de mbola mamoa foana ka noho zany io Jesoa akalazaitsika mialoha am'le mitondra sapany rofia io indrindra sampakazo ampiasatsika zany sapany rofia de efa milaza sika hoe mandresy Kristy mpanjaka izy mandresy izy ary ny mpanjaka atsika mpanjaka marina ary mpanjaka maroanaka mpanjaka mitombo ary ireo olona mihobyazy ihany koa de ireo lazain'ny apokalypsa toko 7:7 reo hoe amin'ny farandro hitazona sapany rofia ihany koa mandresy amin'ny farany amin'ny fandresena mandrakizay de idiratsika indray ary ny lafi ny tenin'Andriamanitra ry mpiaino an-tsaina hoe amin'io fotoanan'ny alahadin'ny sapany rofia alahadin'ny sampakazo io am'le tena hoe ao anaty sorona masina zany zao ny resahako nivaky teny voalohany moa zany mamaky an'ny Isaia isika de mitantara lay mpanompon'Andriamanitra mijaly izy le hoe nahetry kanefa nanaiky na de nampizaliana azy dia nekeny ny fijaliana nahatra tamin'ny rehetrarehetra ny antony amakinan'io zany de hatakaratsika hoe ilay Kristy hijaly rehefa zoma masina aoriana kely ao ane dia na de zanaka azy izy de nianatra ny fanekena tamin'ny fijaliana izy zany zay naky de zanak'Andriamanitra azy de ny salamo de fitomanina ataon'ny olona izay matoky an'Andriamanitra zay ny salamo vakina amin'io de ny vaky teny faharoa lay tononkira malaza be ny masindapoly amin'ny Filipianina toko 2:9 hatramin'ny faraky 12 ilay tononkira kristolozika malaza be amin'ny resaka le fietren'ny Kristy fa rehefa aveo nasanatr'Andriamanitra lay milaza ny hoe na de tao amin'ny fomba an'Andriamanitra aza ny Kristy dia sy nihevitra zany fitoviany saranga amin'Andriamanitra zany ho zavatra nobaboina fa ny alany zany dia ny lasa tena no ambany izy naka ny toetra ny mpanompo nanaiky hitovy olombelona amintsika ary de nanaiky hatramin'ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana kanefa Andriamanitra kosa nanandratra azy sy nanome azy anarana mihoatra ny anarana rehetra ary ny lohalika rehetra
de hantokalika ary ny lela rehetra de hiaiky na ny an-danitra na itetany fa i Jesosy Kristy de tompo miditra ny voninahitra Andriamanitra ray. Iny le hirantsika hoe amin'ny anaran'i Jesosy zay zany ambaran'io ka hoe mietra i Kristy manaiky fijaliana matoky an'Andriamanitra izy de miaritra n'zany an-tsitrapo kanefa rehefa avy eo izany hivaly voninahitra hivaly hoe tena miakohoka amin'ny avokoa ny olona rehetra. Any amin'ny apokalipsa toko voalohany ihany de voalaza ny hoe na ireo nandefona azy aza am'zany de hizery azy hatramin'ireo nandefona azy aza rehefa tonga zay fotoana anandratan'Andriamanitra azy izay. Ka ity zany riavana anisan'ny zavatra ianarantsika ihany koa anatin'izy io satria amin'io vaky teny faharoa amin'ny alahadin'ny sampakazo io le hoe fietren'i Kristy avy eo Andriamanitra nanandratra azy. Rehefa kitsika tsara amin'ny Filipiana toko faharoa eo ambonimbony eo de voalaza hoe isika mihitsy no ampianaran'ny masindapoly hoe riavana aoka hanananareo zao toetra sy fomba hita tao amin'ny Kristy zao, aoka hanananareo zao toetra sy fomba hita tao amin'ny Kristy zao. Na de nanana amin'ny fomba n'Andriamanitra izy toetr'izao. Ka i masindapoly mampianatra hoe ka noho izany re aza mifanao zavatra mba hoe filanadera fotsiny, aza manao zavatra anaty fifampiandanina fa aoka ianareo samy hevitra ny namany ho ambony noho ny tenany avy ary sy hitadiny masoan'ny tenany ihany fa izay ilay ny namany koa. Zay zany ny fampianarana avy amin'io fietren'i Kristy sy fanekeny hijaly io. Ka hoantsika zay mankalaza ny sampakazo zany de zay le fiaretan'i Kristy fijaliana ny sitrapo de mampianatra antsika koa hoe hanaiky hijaly sitrapo aho na de ohatrany hoe voahosihosy aza zaho any mba manana ny voninahitra hoe mba manana ny mahizy azy any aho hoe iny ianao zany le hoe le fiertenao sy ny gloire anao rehetrarehetra reny prestige nao rehetrarehetra reny zay mampireherehanao rehetrarehetra iny ene misy hoe na ohatra hoe ny olona sy hiteny an'zany de misy any zany le manao hozana anao sy mitondra sampana oliva ho anao sy mamelatra ny fitafiny aminao sy ny sisa fa neny Kristy zay sy nentiny ohatra ny zavatra nobaboina fa lasa tenany izy de nanginy izy natolony tamin'ireo mikapokazy ny lamosy ny volombavany ny tarehiny sy ny sisa ohatra ny endrika olona efa sy mendrika hotiavina tsony izy tamin'ny arabelona taminozy izy mba nieritreritra azy hoe ohatra zao fa dia ohatrany hoe olona voasasy sy nahetra izy sy ny sisa zay zany. De ny evanjely moa na i Matio na Marka na Luka fa tsika zao mamaky any Matio satria taona de fitatarana feno ny fijalian'i Kristy io zany ka ny zavatra tena asongadina any de hoe navadika ane Kristy io iza nanao an'zany i Jodasy, iza koa no nanao an'zany ireo olona nahazo fahagakana be taminy nositrany nahazo soa be dehibe nositrany tamin'ny abokana afaka ny teny sisa de nioby azy hozana fa namadika avokoa ny apôstôly rehetra satria nandositra daholo afa-tsy lay anankiray ihany ilay azo ny borida namadika aby ry Piera namadika milaza azy fotsy mahalala nefa mivony lokaloka hoe na de andao anao avokoa aza reto rehetrarehetra aza sy mba handao anao na de afoky miaraka aminao zany fa namadika Piera tsy Jodasy ihany ane riavana ny namadika fa ny olona rehetra nahazo soa tamin'Andriamanitra de rehefa metimety ny fiainana de hozana fa rehefa tsy de misy tombontsoana ohatrany ray de mivadika manao hoe fatsio ireo mpamadika daholo izaho mety anatiny ianao mety anatiny amin'ny fiainantsika andavanandro. Piera namadika, Jodasy namadika fa i Jodasy fotsiny tratra ny famoizapo na mba efa nialany Jesosy anenina aza hoe risakaiza fa inona no ataonao aty agnaty maiziny aty de orika venao madianao azy Jodasy de sy tonga saina fa namony tena tamin'ny farany. Zay zany ny ambaran'ny evanjely amin'ny alahadin'ny sampakazo de le fitatarana ny fijalian'i Kristy feno io ny famadihana nataon'ny vahoaka lay nanao hozana de rehefa avy eo nefa nanao hoe fatsio de eo ihany koa ny famadihan'ireo apôstôly niala aby zareo ny seho sy mahalala eny fa na de Piera aza i Jodasy moa ny lehibeny zay zany eo koa nandao azy aby ny olona rehetra fa nefa i Kristy na de tratro ny fakapanahy azy izy hoe sory amiko Andriamanitra ty fijaliany ty de tonga saina izy hoe aoka nefa tsy sitrapoko no tanteraka fa nenao zay no antsoina hoe sy mivadika i Kristy amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay no antsoina hoe fidelité zay zany. Ireo fomba pivavahana zay atao amin'io alahadin'ny sampakazo io ary no anohisantsika azy aloha zany de zao inona ny hevitra ara-teolojika an'izy ireny nahoana sika no manao procession
nahoana no milahatra fa sy tonga de hoe tonga de samia mamonjy alokaloka de samy maka plasy de ngaimba te hiara hipetraka amin'ny ranona fa manao procession natitra natanorana ankizy de sy maintsy mandeha lavabe inona ny dikan'ireny zao ry avana ny hevitry ny procession amin'ny akapobeny atao amin'ny eglizy amin'ny akapobeny mihitsy fa sy amin'ny sapakazo ihany fa isaky ny manao procession isika na de io procession ataon'ny pretra sy ny mpiservisy ny monseigneur ny veka amin'ny sorona masina ireny isaky ny manao procession isika de maneho hoe ilay eglizy mpivahiny andalana mizotra miaraka amin'ny Kristy makany amin'ny lanitra na ny taninam-panatenainy de amin'ny sapakazo zao no azavaiko voalohany zero tsara amin'ny sapakazo de salamo hoe ny pretra zany eny aloha de manaraka ny vahoaka fa satria Kristy nitaingina pondra ny tany aloha de ny vahoaka nanaraka azy avokoa de ireny maneho hoe isika miara-dalana amin'ny Kristy mandeha meditra ambonahitra makany Jerosalema fa ankehitriny moa zany de Jerosalema ara-panahy no andehanantsika fa sy ohatrany egny mahazorivo hoe tatia sarotra foy de handeha miaraka amin'ny Kristy ho ary atapona andranakova tsy zay fotsiny le izy fa maneho amintsika hoe mandeha ho any an-danitra miaraka amin'ny Kristy ilay Jerosalema any an-danitra sika rehefa misorona masina koa ny procession de le miaraka amin'ny eveka tsy maintsy ny azo fizaliana foana ny mandeha aloha na ny evanjely satria ny lacroix sy ny evanjely maneho an'i Kristy de hoe isika miara-dalana amin'ny Kristy mamakivaky ny fiainana sy ny asarotan'izao fiainana zao hiaraka handresy amin'ny Kristy ho tonga any an-danitra ka noho zany manao procession isika ary mitana sapandrofia mitondra sapakazo dia maneho sahady lay liturgia any an-danitra hoe ny olom-boafidy amin'ny apokalipsa toko fafito teo ny olom-boafidy amin'ny farandro de mitazona sapandrofia eny an-tanany milaza ny hoe vovonsy tonga any an-danitra ka io procession io zany tena aza atao alasafay be deaibe moa zany hitako zao ohatrany any amin'ny district Mazorivo satria tena ambany tombona de sy agny feno arivo koa agny talatany vomena rehefa amin'io alahadin'ny sapakazo io ny mpivarotra miaraka amin'ny pokasaka raigiony ny agny Mazorivo ny kakia masaka de masaka de masaka ny mpivarotra managnazy le jus sy namantony variena ny fiambenana ny varotra de sy mamonjy an'ilay procession nefa manandanja be o procession io araka zay nagnazavako azy teo zay ka noho zany ny varotra apetraka amin'ny toerana tena tokony hisy azy aloha fa ataovy le procession fa manambara antsika satria isaky ny zavatra atao amin'ny liturgie tsy fandaniana fotoana velively ry avana na hoe artifice haingokaingo zavatra fotsiny ohatrany hoe gâteau de sinao kely zavatra kely ohatrany bololan-javatra kely anina reny sy haingo zavatra ohatrany reny akory ireo fiesika samy hafa atao amin'ny liturgie ireo fa izay ankalazaitsika de efa azontsika sahady zay le atao hoe anticipation efa azontsika sahady ilay andrasana ho azo amin'ny mandrakizay ilay fahasoavana hoe za zao de fankalazana anao ataoko eto mitondra sapandrofia mitondra sapakazo mioby an'i Kristy marina fa moperetsika io mitarika liturgie androany io fa eritrereto hoe io le Kristy miaradi amiko de ho tonga any an-danitra miaraka ampandresy an'i Kristy aho zay de ataovy le izy de azonao fahasoavana ao anatin'izay misy mako sasany de hoe aleo ataon'ireo mazotozoto reo aleo ataon'ny choral aleo ataon'ny ohatra zao sy zay fa zay zany hazavaiko tsara izy anisan'ny fomba mpivavahana atao ihany koa zany ireny sapakazo reny ry avana de sy natao ho ariena rehefa vita ndray zany la mesa de maika hinana fetagnao de arinao miaraka am'le hoditra no ravina kondrona amosana fety igny teo ny sapakazo na finaritra be teo nefa de mba vitanao boribory lacroix ny sasany vita sary fo ny sasany vita sary fehilohatsilona matsiana an' Jesoa vita sary lacroix ndray vita mirandrana tsara mihitsy le izy de very miaraka amin'ny hoditra feta ndray rehefa aveo le izy de raraka eraky ny arabe de zao tsy mety zany zay fa natao tehirizina reny sapakazo ireny tehirizina ao an-trano no tena fanao ny olona zareo mahita sary amin'ny boky anareo mahita lacroix de atsatoka eo ny sapakazo anankiray atao eny amin'ny zoron-trano eny izy indraindray atao amin'le paravent reny de ahatony eny ny sapakazo iny ohatr'izay zany izy satria ny eglizy zany de tsy manameloka fa anisan'ny ampiasain'ny nampino maro io sapakazo tehirizina ao an-trano io fomba fiteny hoe protection symbolique ohatrany hoe le Kristy mpandresy mako no ambaran'izy iny de hoe mandresina rasy egny mianakavy fa ity ny famantarana ny Kristy mpandresy Kristy tompony teny farany Kristy farany tantara mety matanjaka zao ny mpangosavy sy ny mpamorika fa i Kristy ny tompony teny farany fa asan-demono zany tsy amiteny miohatra amin'ny Kristy de zay ny anaovana an'le sapakazo ao an-trano satria famantarana ny fandresena indrindra le sapana rofia mihitsy
sapana rofia manambara fandresena ka mandresy ny herin'ny maizina reny ireny mandroaka lolo mandroaka angatra zay ny ampiasana azy ary atserovana ny Kristy mpanjaka zay nifasika teo amin'ny andro fijaliana ihany koa moa de izay zany itehirizana azy de ty fanampiny ho antsika zay tsy mahalala satria misy magnaratsy hoe io lavenina io sorana io andrahana vovopaty hosiny secte diso zany riavana fa ilay sampakazo nampiasana tamin'ny taona lasindray no dorana rehefa aveo de rehefa ny lavenina avy amin'iny no ampiasain'ny pretra indray zany anosorana antsika amin'ny lavenina amin'ny taona manaraka de zao zany ny vanim-potoana pakariavana dia ny sampakazo ny fijalian'ny tompo ary ny fisanganako velona de ny fibebahantsika ao anatin'izay rehetrzay izay ny tena paka satria tsy faly mankalaza ny Kristy hoe nitsangako velona fotsiny sika fa koa faly hoe isika koa miova sy mandresy miaraka aminy mandresy ny ratsy ho farany anzelisy indray sika manohy ny tohiny ny anjelin'Andriamanitra nilaza tamin'ny Maria ary Maria nananaka tamin'ny fanahy masina Arahaba ary Maria fena soavana ny tompo ao aminao ny soavana noho ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary ny andro fatesanay amen. Inty ao ankizy vavin'ny tompo aoko tanteraka amiko araka ny teninao Arahaba ary Maria fena soavana ny tompo ao aminao ny soavana noho ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary ny andro fatesanay amen. Ary ny teny tonga nofo ary izy niara-monina tamintsika Arahaba ary Maria fena soavana ny tompo ao aminao ny soavana noho ny vehivavy rehetra ianao ary ny soaviny Jesosy nateraky ny kibonao masina Maria renin'Andriamanitra mivavao anay mpanota ankehitriny ary ny andro fatesanay amen. mivavao anay ry reny masin'Andriamanitra mba ho tonga mendrika nanam-panantenan'i Jesosy Kristy izahay. aoka isika hivavaka mianta aminao zay ry tompo ary zay aokonay ny fahasoavanao ary satria lazainy anjely ka fantatray fa tonga nofo Kristy zanakao dia aoka ny injaliny sy nahafatesany ametrika na hitsangako velona ambonahitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay amen. Aku nak
alaliniko ny finoako alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho fandaharana inoinao eto amin'ny radio Maria Madagasikara. Idirantsika indray ary avana ny tapany faharoa amin'ny fandaharantsika dia zao. Inona indray ny fampianarana ara-panahy amin'ny fankalazantsika ny alahadin'ny sampakazo ity zany. Be dia be ny hare-panahy avy amin'ny fankalazana an'ity sampakazo ity fa izay ataoko hoe tonga ao anatin'ny saiko amin'izao fotoana izao zany ho ifampizarako amintsika zany. Dia zao misy fampianarana aloha akatsika lesona zany. Entsika tova hoe reo vahoakareo dia niorakoraka hoe hozana ho anzanaky Davida ho soavina nela avy amin'ny anaran'ny tompo sy ny sisa sy ny sisa. Ireo olona reo dia mahita ny Jesosy be famindrampo mamela heloka ny mpanota, Jesosy manome sakafo ny olona rehefa noana dia meny sakafo tena ataony manara-po mihitsy, hazan-drano sy mofo ampitomboiny, boka sitrana, ny marary ny zavatra isan-karazany nositraniny. Be dia be zany zavatra nataony Jesosy izay tombosoa lehibe ho an'ilay vahoaka. Dia faly ny olona fa voky faly ny olona fa nitolotolorana fa tsy tena lasa finoana ny fandraisana ny fahasoavan'Andriamanitra indraindray ka mora mivadika hoe fa tsy ho amin'ny hazo fijaliana izy. Inona ny hevitra zany ry havana re adikasika amin'ny fiainam-panahitsika ankehitriny miaina amin'izao taona 420 zao. Mankany am-piangonana isika ry havana mba hangataka fahasoavana amin'Andriamanitra. Na sy mangataka azy sika moa dia men'Andriamanitra ary be dia be ny fahasoavana raisitsika avy aminy. Dia rehefa mba mazotozoto sika dia manao an'io hoe hozana ho soafina lela avy amin'ny anaran'ny tompo. Tiako tenenina hoe mba maneho fankasitrahana an'Andriamanitra fa fankasitrahana indraindray atendromolotra. Liturgia tsy dia misy farisien-dahatra fa dia mba atao
de lasa zavatra ivelambelany. Izay no adikatsika hoe tandremoa manao hozana fotsiny ambava reryavana. Kanefa ny tena ao anatin'ny fotsika tehiteny agnaminy hoe fatsiho. Ankehitriny ny atao hoe mamasika an'Jesosy hoe fatsiho de le hoe vonoho fahatyagny io am'izay samy teniny atsika koa ny vavany. Fa io vavany io ro mandraratsika sa hizangazanga, io vavany io ro mandraratsika sa hangalatra, io vavany io ro mandraratsika sy handainga sy hifosa sy hagnarasany namatsika. Vonoho agny, vonoho sala mijiro mirehatra, vonoana am'izay maizigny. Satria le jiro mahatonga hoe hitabiny raha maizimaizigny ataosika, vonoho agny io. Ohatr'izay koa ny famonoana any Kristy, sy te handre ny tenin'Andriamanitra sika, sy te handre fananarany namasika sika. Izay mba ataosika hoe mba hanaitaitra ny feon'ny feritreretana de vonotsika. Marina fa tsy diso mivantagna ny vonotsika fa izy ataotsika hoe hozana anaovantsika liturgia fa isaky ny sy te handray ny marina isika, sy te handray fananarana sika, sy te hotoroana hevitra sika fa manohiany ny lalan'ny rasitsika sy ny fomba fisainantsika. Ary sy faly am'ireo olona mba mijoro amin'ny marina ataotsika hoe éveilleur de conscience, mpanaitaitra ny feoferitreretantsika de mpamasika azy amin'ny hazo fijaliana. Marina fa tamin'ny sampakazo zany vakina tao le hoe reo olona reo de nioby aso hoe hozana tary amin'ny procession fa rehefa vakina indray ry milamesa atao mivadika fatsiho. De io zany hoe mba grave kory zareo jody zany de gaiky mandrana samy misy fotony. Aho le gaiky mandrana, mety anao le gaiky mandrana satria tsika isan'andro manao liturgia milamesa de tena mireondreona ny orga, tsika zany tena le mibaby tagnana sady mijery kibon-dranjo mihitsy sady mihira zany mafy be ny feo. Manakoaky be ny liturgia tsika, so de hozana iny ry havana. Fa rehefa mifiainana andavanandro, ireo zavatra lazainy tenin'Andriamanitra amintsika mandava ataonareo hoe misy fampiarana sa ataotsika hoe de fomba moa ny miainy fa ny magnatanteraka salasa. Indraindray de anjara antsika ny mandray an'izay fa de am'izay fomba fiteny zay no entiko hoe manome fampianarana antsika ara-panahy miainga avy amin'io zavatra nisy tamin'ny sampakazo. Ka noho zany de zao ry havana. Ny finoanao ve vokatry ny fihetsepo hoe rehefa tsara ny loka de tena mideran'Andriamanitra anao de manam-pinoana mahavita manao sapile de mivavaka mantokalitra. Fa rehefa misy ny zavatra manahirana sy ny sisa de lasa tsy mivavaka tsony ianao satria zay le manao hoe fatsiho olona atosiky ny émotion sy ny fihetsepo fotsiny. Ary fihetsepo mandalo ny atao hoe émotion de fihetsepo mandalo sy mateza fa ny sentiment mitoetra. Ny atao hoe sentiment zao ohatra hoe misy olona anankiray nifanena taminao de tratrany coup de foudre taminy ianao de na efa-tsy otsony azy izy efa lefa le ranomanitra n'iny serana iny mbola mijanonao amponao foana mamelivelo aminao foana n'le fihetsepo miorina mihatia na de ray volana ray taona telo taona sentiment izy am'izay. Fa ny émotion tsaratsara ny loka nandokafan'olona kely ianao de iny ianao de tena magnanga helika ohatran'le vorotsiloza. Ireny zany no ataotsika hoe émotion. Ka tandremana zay amin'ny ara-panahy fa mampianatra atsika ny sampakazo. Fampianarana faharoa, maneho atsika ny tena endrika an'ilay Andriamanitra ivavahantsika na hoe i Kristy ilay tompontsika raitsika ity liturgia sampakazo ity. Ny ankabeazan'ny olona mieritreritra fotsiny hoe Kristy mpanasitrana, Kristy mpamonjy, Kristy mpanafaka, Kristy mpanasitrana, Kristy mandresy, Kristy mpanjaka de horakorahana ohatran'izay ny Kristy-tsika. Zay tandremo fa zay le hozana fotsiny. Fa io Kristy-tsika io de lay mpanompo mijaly mampianatra atsika hoe agnareo zay mpianatra sy manaraka akio de aza manantena vetrany fandresena sy voninahitra eo no eo zany. Fa misy pozipozy noho ny fanaovana ny marina, noho ny fanompoana ny hafa. Ny toetran'ny kristiana zany dia hitanareo le hoe izy mitaingina apondra. Misy fomba fiteny manko hoe ny apondra io mahazaka zavatra mavesatra. De Kristy misy no te haneho ny tenany hoe zao misy le apondra tena hoe mahazaka ny eta mavesatra rehetrarehetra. Ka isika pino zany de tsy hoe fotsiny hoe mpanjaka mandresy sy mamirapiratra fotsiny tsy mandray ravondena, monina andapa sy sisy loto natasy fa tena zereo ohatr'izao le sarin'ny apondra re adika amin'ny fiainana andavanandro. Zereo sika ane ny latabatra io misy tongony de le tongony igny no mizaka izay vesatry ny zavatra rehetra eo ambony latabatra. Eo aloha le tapelaka be mahalatabatra azy iny efa mavesatra lanjay ny tongotra efatra iny. Fa rehefa aveo mbola eo ny bokinao, eo ny ordinateurnao, eo zay zavatra samy hafa apetrakanao anatin'ny tranonao ao lanjay ny latabatra daholo. Izay ny ataon'ny Kristy mpanjakatsika, milanja na hoe mibaby akoatrany hoe heliko zao tontolo zao ny aretin'izao tontolo zao
any amin'ny Isaia 7:15 hoe ny aretintsika net ny fony voalefona noho ny fahotantsika, izy nitorotoroina noho ny elontsika sy ny sisa, izy nahazo famaizana sy ny sisa. Ireny zavatra hoe fiteny azy maka amin'ny teny français hoe enduré zany a de hoe misy zavatra dur mafy fa izy mienduré na hoe mizaka. De zay toe po mizaka zay zany no azona ny teny hoe mpanjaka mizaka, zany hoe zavatra mavesatra no zakaina. De mpanjaka mienduré zany roi qui endure, zay ny mpanjaka sika hoe mizaka zavatra dur, endure, roi qui endure, zay ny mpanjaka sika fa sy mpanjaka sy mandray ravindena tokatokafana fotsiny a, ohatra ny mpanao politika sasany a hoe rehefa menandraikitra de sy mizaka na mitondra zavatra mavesatra de ny problème sy ny fahorim-bahoaka rehetrarehetra, fa izy ndray no miatona sy mibaiky sy topoina avy any ambony diso zay. Fa zay zany zay le atao hoe mpanompo mijaly ampianarin'ity sampakazo ty koa zay ho atsika rehetra. Isika de mpisorona, mpanjaka, mpaminany. Inona ny hevitra zany satria zay no anahafatsika ny Kristy. Isika koa le tokony hoe mpanompon'Andriamanitra mijaly makatahaka ny Kristy, fa tsy hoe mankalaza ny sampakazo sy ny hoe Jesoa lay mpanompo mijaly sy ny sisa de hoe vita, fa inona ny fandraisan'izay amin'ny fiainam-panahintsika de hoe roi qui endure, miaritra, mizaka. De inona ny mba zakainao de zao le izy ry havana le niteneniko hoe tsika koa de mpisorona, mpanjaka ary mpaminany. Inona ny hevitra n'izany hoe mpisorona, mpanjaka ary mpaminany zany de zao ny atao hoe mpisorona aloha de zao isika de vahoaka mpisorona ho an'ny Andriamanitsika. Zany miverombelona any amin'ny Apokalipsa, nataonao vahoaka mpisorona ho anao izahay. De ny hevitra zany de zao isika de ny tenantsika misy no atolotra atsika ho sorona ho an'Andriamanitra, velona masina ary ankasitrahana. Iny le iantsony Paoly atsika hoe samira ianareo manolotra ny tenanareo amin'Andriamanitra ho sorona velona masina ankasitrahana. Isika kristianina lazaina fa mpisorona io ane, de tsy hoe le zavatra hoe alaina vesy de ty atolotra ho an'Andriamanitra, fa ny tenantsika aloha sy ny fiainantsika no atolotra an'Andriamanitra ho hostie na hoe oblat. Ny oblat sy ny hostie sy ny sacrifice de zavatra mitovy ny heviny. Sorona madio zay le hostie, zay koa le oblat, oblation, zavatra fohy ho an'Andriamanitra, sisy arakaraka, sisy hoe anenena apody kely taigny aloha fa na ohatr'izao. Zay zany le izy. Ka isika mpisorona de misorona ny tenantsika ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Isaky ny miteny hoe Andriamanitra aoka ny sitraponao no tanteraka fa sy ny asa keleiko fa ny anao lolohaviko, ny anao aloha ny voalohany, inona aloha ny mahafaly anao, de mpisorona isika amin'izay fotoan'izay. Inona ny mahampanjaka atsika? Tsy hoe mpanjaka ny zavaboary na mpanjaka ny olombelona namantsika, fa ny atao hoe mpanjaka de voalohany le hoe mizaka ny zavaboary, zany hoe mitondra, mitantana, mandrindra ny fifandraisantsika amin'ny namana mba hahazo ny namana soa, satria zay ny atao hoe roi, rex roi zany. De lay mpijery hoe ianona ve mihinan-kanina, aiza ianona ny matory, ary inona ny mbanjarany tia, fa nahoany ty ny tsy mahazo. Zay sady mpandamina no mandrindra an'izay, izay ny mpanjaka ohatran'ny ataon'ny Kristy. Ary ny mahampaminany atsika, ny atao hoe mpaminany dia le fijoroana vavolombelo lefa mahampaminany, fa ny hevitry ny mpaminany moa efa nyteneniko angamba le hoe prophétesse, le hoe pro zany devant, aloha, pro devant, eo anoloany. Ka itsika maneho eo anatrehan'ny vahoaka zany hoe ohatr' zany ane ny toetra ny Kristy, de zay koa ny toetra tsika pino de atomboka agnamiko de atomboka anao koa, indrindra sika zay mpitarika zany mahampaminany zay hoe asehontsika amin'olona fa isika dia roi qui endure, mizaka, mibaby, sala amin'ny latabatra, sala amin'ny fototra tragno mizaka an'ireo ataontsika hoe beton tafo zavatra mavesatra rehetrarehetra reo. De ny fiainan'ny namantsika, ny fiainan'ny manodidina antsika, ny fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena, mizaka an'izany sika fa tsy mialangalana na mitazapotsiny satria ny sampakazo de maneho ny endrika ny Mesia zay ilay mpanompo izay mijaly. Fampianarana fahatelo amaraparanantsika azy moa zany misy faefatra rehefa aveo, fa ty hoe sika koa zany de ampianaran'ny ty aladin'ny sampakazo ty hoe miara-miditra amin'ny Kristy ao anatin'ny fijaliany. Satria nahoana? Sy resaka spectacle fotsiny akory ty zavatra ataon'i Jesosy ty, satria tsika mahita an'le hoe io ary zao de io Herôda, de mehy moa tsika satria ohatra misy olona badalela mamaky teny hoe izy no atao hoe Pierre hoe sy namany aho,
de fimehezana anao ataosika sy spectacle io ry havana fa hoe raha io re ny nanjohan'ny Kristy inona ny mbanjara toerako so de za le Jodasy lahy hoe naman'ny Kristy zao fa rehefa ho an'ny tombontsoako de mivadika sotro zao so de zaho lay Pierre be vava fosiny fa rehefa mifagnatanterahana sy mahavita ninina akory so toatran'ireo apôstôly hafa de hoe avoty ary tongotry fa mahamaitry so de sala am'ireo vahoaka fosiny de hozana kanefa sy miara am'zaly amin'ny Kristy izaho hoe mba afaka miara mivavaka aminy na de adiny ray monja aza sinsisy zay koa zany ianarantsika anatiny ka tsika amin'ny sampakazo io de tsy hoe specta fosiny pijery fa mandray anjara ihany koa zany eo anatin'izay ka zao ry havana satria mbola ao anatin'ny karemy sika miantso atsika ho amin'ny fibebahana avokoa ireo liturgie ireo izay tsy nentina ataon'ireo vahoaka fahin'ireo dia ajanona atsika zany akatsika lesona izay tsy nety nataon'ireo vahoakatsika vahoakatsika ireo nataon'ireo vahoaka Israely fahiny ireo fampianarana farany de le hoe fanantenana paka tsy farany zavatra rehetra korony paka fa miapita makany amin'ny fitsanganako velona io amin'ny evanjelo vakina amitsika ao amin'ny Masinda Matio amin'ny taonty de efa sarisarin'ny fitsanganako velona lay fomba fitantara apokaliptika ataon'ny Matio le hoe rehefa nialainy Jesosy de nitresaka ny vatolampy ny sororotany rehetra ny lamba tao amin'ny tempoly nivoaka ny fasana avokoa ny maty rehetra de nandehandeha eran'ny Jerosalema mbola ny amin'ny sabosy masina maky vao tantarana hoe Jesosy nitsangako velona fa io le hoe apokalipsa amin'ny fotoana ny alan'ny Jesosy ainy io zany hoe nitresaka ny vatolampy niovitrovitra aby ny fasana de namoaka ny maty tao aminy de nitsangako velona ny maty ireny efa filazana hoe sy tompony teny farany akory lakroasy ny fahafatesana fa misy fisanganako velona ary sy Kristy irery no misangako velona fa ireo namany ihany koa marana natateraka ny fandarana ry mpiaino ajaina de zao zany de zao ny voninahitra sy ny fanetretena miaradalana amin'ny zavatra kalazaitsika amin'ity sampakazo ity ka hoe isika zay maniry voninahitra sy fandresena de manekeny fetretena sy ny fanambaniny olona aza indraindray de maneho ihany koa fa i Kristy izay arahantsika ty de eo amin'ny lakroany tena misy ny seza fiandrianany eo amin'ny lakroany seza fiandrianany le fahafoizana ny aina ny tian'izany tenenina le fahafoizana ny aina ho an'ny hafa no tena mahampanjaka ary ny farany moa zany de hoe tsy maintsy mandalo am'izay fijaliana izay nefa zay vao hisy ny ataotsika hoe fitsanganako velona zany misy teny Masinda Augustin zay le hoe le filahatra ny fitiavana sy ny firindra ny fitiavana le hoe ordo amoris de averiko zany io hevitry Masinda Augustin io le hoe arindrao tsara reny fitiavantsika ry havana de zao le izy hoe aleo lamina antsika indray zany fitiavanao amintsika ao zany hoe aza maika miazakazaka am'le fitiavana hahomby amin'ny maha-olombelona fosiny re sika fa andao aloha hanaiky fasika am'izao tontolo zao am'ireo tombontsoa raviraviny zao tontolo zao satria le lazainy Hebreo 12 hoe Kristina nahazo ny fidiny hafaliana natao teo anantreny de naleo ny atrazo fizaliana ry kristianino mba hazonao voninahitra miaraka amin'ny Kristiana orina aza maika am'le fahombiazana eto antany hoe na mangalatra agny de mamono eritreritra fa zay aloha zao no hombiazako sy nanako kely aza manao zany ry havana fa hafaliana mandalo reny aza tia tena zany na tia ny voninahitra anao fa miandrasa le omen'Andriamanitra anao rehefa mivoaka mpandresa miaraka amin'ny Kristy anao fa raha naneo fandarana ary mpiaino ajaina mety androany ty mametraka ny velo mafinaritra indray ny havana roa moperatsika Marcel raha piso toizantsika indray ny fiarahantsika makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy alaliniko ny finoako alaliniko ny finoako mba ho kristianina matotra aho fandaharana enoinao eto amin'ny Radio Maria Madagasikara